Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 7 janoary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 7 janoary 2024 amin'ny 9 maraina. Mbola ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina manerana ny morontsiraka Analalava Sofia sy Farafangana Atsimo Atsinanana noho ny fivoaran'ny Senezo manamorona ny Menabe. Aherin'ny ranomasina mandidina ny 3 hatramin'ny 4 metatra ny haavon'ny onja eo anelanelany Besalampy sy Morombe ary mandidina ny 2 hatramin'ny 3 metatra ny anakafa. Etsy andanin'izay dia ho mafy ihany koa ny fitsokan-drivotra 10 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora arahina tafiotra eo anelanelany Maintirano sy Dolaniaro, 30 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora arahina tafiotra ny anakafa. Iangaviana araka izany ny mpampasara ny masina mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capeste andrahoana vitsy na andrahoana. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, ahatratra 540 kilometatra isan'ora, anonjaben'ny ranomasina, haavon'ny onja manodidina ny 1,10 metatra. Capeste hatrany Mahanoro andrahoana amin'ny ankapobeny, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora, ahatratra 730 kilometatra isan'ora indraindray, anonjaben'ny ranomasina, haavon'ny onja manodidina ny 1,7 metatra. Mahanoro hatrany Tolaniaro, anorana malefaka na matevina indrindra ny any amin'ny tapany atsimo. Ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora, ahatratra 730 hatramin'ny 540 kilometatra isan'ora indraindray ny manakaiky ny Tolaniaro, anonjaben'ny ranomasina, ahery indraindray ny any amin'ny tapany atsimo. Haavon'ny onja 1,10 hatramin'ny 2,10 metatra, ahatratra 2,7 hatramin'ny 3 metatra indraindray ny manakaiky ny Tolaniaro. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana Miatoato, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 5 hatramin'ny 550 kilometatra isan'ora, ahatratra 580 kilometatra isan'ora indraindray, aherin'ny ranomasina, ahery be indraindray, haavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, hisy orana matevina miaraka amin'ny rivo-doza Senezo indrindra ny any avaratra Toliara. Ho avy Atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 5 hatramin'ny 550 kilometatra isan'ora ny any atsimon'ny Toliara. Ho avy avaratra Atsinanana ka ho 5 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tapany avaratra. Mety hisy tafiotra sy 10 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Ahery be na hisamonta ny ranomasina, haavon'ny onja 4 hatramin'ny 4 metatra, ahatratra 4,5 hatramin'ny 7 metatra ny any avaratra Toliara. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana izay ateviny indraindray vokatrilay rivo-doza. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 5 hatramin'ny 580 kilometatra isan'ora, ahatratra 570 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tapany atsimo. Ahery na ahery be ny ranomasina, hisamonta manamorona ny Morombe, haavon'ny onja 3 hatramin'ny 5,3 metatra, ahatratra 4 metatra manakaiky ny Morombe. Cap Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, ahatratra 540 kilometatra isan'ora indraindray, anonjaben'ny ranomasina, ahery anaty oram-baratra, haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,7 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anoram-baratra, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora, ahatratra 730 kilometatra isan'ora indraindray, anonjaben'ny ranomasina, haavon'ny onja 1,3 hatramin'ny 2 metatra, ahery anaty oram-baratra.